Andriamanitra zany tena sarotiny izy mahita olona mandainga na ny amin'ny fitoriana tena Andriamanitra fotsiny arany a rehefa tsy ampy ny fiomanana rehefa hoe mamadika ny tena Andriamanitra satria Andriamanitra raha teo mihitsy ny teny hoe sady tsy hanampiana tsy hanalana ny teniny ka raha tsika izany sady manampy ny manala ny ten'Andriamanitra dia manintsika mandainga eo anatrehan'Andriamanitra dia izany rehetrarehetra izany nefany a tsy hahatonga antsika hitany voninahiny mahatonga antsika n'iny tsy hanana ilay anjara fitoerana tsara eo anilan'iray a rehefa tonga izy akantsika ety amin'ity tany ity dia ozy izy ny tenin'i Jakoba raha misy ozy izy manao azy mpivavaka nefa tsy mameno vavana dia mamitaka ny fony izy ary tsy vita mamitaka ny fony izy a fa zava-poana ny fivavahan'izany olo izany fanohatra ilay teny raisitsika satria ny olona osa dia olona manino olona tsy dia miteny ngambana azy lazaina zany ny olona menatra olona tsy dia milobava fa hitiko nefa miteny manao hoe raha misy tsy mameno vavana zany ny olona tsy mameno vavana zany zany ny olona manao anandray olona manao teny mihoatra dia ozy izy hoe zava-poana ny fivavahan'izany olo zany satria manino ny olona manao teny mihoatra dia olona eti-po ozy hoe mamitaka ny fony dia olona eti-po a ny olona manao teny mihoatra zava-poana ozy izy ny fivavahan'izany olona izany androany zany tsika andosa miandiny teny manahoana fomba fampiasantsika ny vavantsika manahoana ny fomba fampiasantsika ny fotsika manahoana ny fomba fampiasantsika ny fieritreretantsika mandeha mihoatra lavitra ve tsika sa ve tsika koa ilay tsy mampiasa firy tsy mieritreritra firy satria noho ny fahosana dia tsy mijoro noho ny amin'ny fahamarinana dia andosa miandiny tena andanjalanja araka izany ten'Andriamanitra izany fa tian'Andriamanitra tsika handeha araka ny fahamarinana tian'Andriamanitra tsika handeha araka ny sitrapony dia izao mame solution Andriamanitra nefa ny ao anatin'izany teny izany andao nge vakitsika ny boky ny Efesiana Efesiana toko 9 Efesiana toko 9 dia ny andiny fa 12 ka hatramin'ny 20 ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izany solution omen'Andriamanitra atsika omeny Jesosy atsika hiadina an'ireo zavatra anankiroa ny raisitsika ireo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy any amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra anareo dia tany sain'ny ten'Andriamanitra amin'izay eto mifahara ary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovatratra ary kirario ny fahavononam-panava amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zana-tspika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ary ho ay koa mba homenay ny lobava amin'ny fahasahiana hampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko amen dia izay ry havana ny sitrapon'Andriamanitra mampafantatra izy ny fahalementsika mampafantatra izy ny lalana tsy ahafahantsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay nefa koa isandroany nanome antsika ny solution tsara indrindra koa dia ho amintsika anie zany sitrapon'Andriamanitra izany olona ho feno herintsika olona ho feno fahavononam-panahytsika olona vonona hifahatra amin'ny fanangoleny devoly ilay tsy hita maso fa ilay miodiody any amin'ny rivotra eny izay mitady izay andavo antsika ary eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia ilay olona feno fandresena tsisy natanteraka an'izany ten'Andriamanitra izany tsika ry havana nefany andao hanorina mandrakariva ny fanoran-tenantsika ny fitondran-tenantsika eo anatrehan'ilay tompon'ny famondrapo
hivavakatsika. Ankehitriny a Jesosy dia misaotra anao satria mbola afaka nanambara ny sitraponao. Androany ianao Jesosy niteny taminay a, tena nampafantatra anay mihitsy ianao ny amin'ny endriky ny fahafatesana faharoa dia ilay endrika tsy idiran'izay rehetra osa, izay rehetra mpandainga, izay rehetra vetaveta, izay rehetra tsy mino a. Nanambara ianao androany fa izay rehetra miaina ao anatin'izany toetra izany a dia tsy handova ny fiainana mandrakizay. Ary ho izay rehetra manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vava fa mamitaka ny fony a, dia nambaranao teto koa androany fa tsy mihaino ny fivavaka izany olona izany ianao Jesosy. Tao anatin'izany nefa dia nampisehoka ianao ny fitiavanao satria nomenao anay Jesosy ny vahaolana tsara indrindra dia ilay teny nosoratanao Jesosy tao amin'ny boky ny Efesiana hoe tafio avokoa ny fiadiana tsara rehetra dia ilay fiadiana avy aminao Jesosy Kristy. Ankehitriny izay Jesosy a, izany teny rehetrarehetra izany tsy izy vaovao taminay, fa efa renay ihany izany Jesosy a. Raha nisy dia nisy izany Jesosy, raha farafakely mety intelo izay na ianao izany teny izany. Kanefa tao anatin'ny tsy fankatoavana izay, tao anatin'ny fanadinoana izay Jesosy a, namitaka ny tenanay izay Jesosy malala, dia mitondra ny tenany ao anatrehanao izay fa mihaiko fa mpanota Jesosy a, tsy marina, tsy mendrika, dia mangataka famindrapo aminao. Mivaly eto anatrehanao a Jesosy a, fa tsy tanteraka izay. Maloto molotra izay Jesosy, maloto fo izay, maloto fijery izay Jesosy a. Efa na ny fandrenesanay rany dia tsy tanteraka satria indraindray mety mamadika anay ny sofinay Jesosy ny fandrenesanay. Dia any Jesosy mahatonga ny lalanay diso ny amin'ny fanarahana anao. Jesosy malalo, raha mangataka aminao ny mpanomponao, raha mihaika eto anatrehanao Jesosy a, fa ratsy indrindra, ilay olona tsy masina indrindra, kanefa mangataka famindrapo aminao, dia mba ekeo ny vavakay Jesosy, ekeo ny atakay Jesosy a. Dia diovy izay tompo, sasao izay Jesosy, ho afaka amin'ny helika sy ny fahotanay, izay rehetra fahazaran-dratsinay Jesosy a, ka ny fonanay teo anatrehanao, dia mino fa hokosehanao izany. Dia ho avaozinao indray Jesosy momba anay tsiraray avy, ilay fonay maloto, ilay fonay naratra, dia ataonao indray Jesosy a, ho fonofo ilay vovato. Noho ny amin'ny tenina ho sasako, ho fafazako rano madio ianareo mba hadio, mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny helikareo rehetra, dia ny fovatonareo ho vaky fonofo. Ary dia ho diovinao hoe fotsy mangatrakatraka tahaka ny silo izay a, ary tena hoe ho tanteraka Jesosy tahaka ny volon'ondry fotsy. Dia misaotra ny amin'ny famelan-kelika, misaotra ny amin'ny famindrapo Jesosy a, satria mora fanahy ianao, tsy miavonam-po ianao, fa maharitra mandrakizay ny famindraponao. Dia misaotra mankasitraka Jesosy zoko malala tsara indrindra. Misaotra Jesosy. Amen. Eo anatrehan'izany famelan-kelika azitsika izany ry havana dia andaontsika hivety an'ity hoe tsy misy hoay afaty Jesosy, na foko ny hareny tany a, manan-karena zao mahita azy a, faly a miaraka amin'ny Jesosy. Atao hoe faly ianao androany a manana an Jesosy. Dia raha antsika manao ny firana fifoazana 117 ny andiny voalohany ihany. Tsy misy soay afaty Jesosy, na foko ny hareny tany, manan-karena ho mahita azy, faly ao aminy reao, faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na dimanche mbola manao hoe faly ao aminy reao. Hitsangantsika ry havana handray ny teny famelan-keloka. Hoy Andriamanitra ray zanaka fanay masina amintsika androany hoe
Jehovah tompo nanome an'ny lelany efa mahay mba haizaka manao ny teny ampatanjaka zay reraka ampandrenesany isa-maraina eny ampandrenesiny sofoky eny tahaka ny efa mahay fa Jehovah tompo no amonjy ahy ka dia tsy resikena atrao ary efa no amafisiko tahaka ny avato ny tavako ka fantatro fa tsy omena atrao. Amen. Afaka mipetraka tsika ry havana. Zao tsika dia tsy misy moa ny 10 minitra sekoly lahady androany dia tonga satsika ny amin'ny fianonany tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompony dia raha tsika manao ny firana fifoazana fa 7:20 ny 9 sy ny 12 ny 7. Ity ireny lalana miakatra, ity ireny lalana tsara indrindra. Tsangatsika ry havana. Aruvina
ry vavatsika ry havana tompo ray tsara indrindro le andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra anao jesosy ny amin'izao andro alahady andro voatendrinao zao indray tompo zay natokanao anay jesosy ahafahanay metoraka aminao satria tady anao zay jesosy tahita ny tavanao ankehitriny ara tompo dia aoka ny fanahinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy ary mba ho tanteraka eto ny teninao tompo tsisy hafa-miala eto jesosy ary tsy tahaka ny jiranay ny voanay fa mitondra ny teny tsaranao zay tompo ny sofinay jesosy hisokatra ny masonay hieno ary ny vavanay araka ny fanahinao masina hiteny ny teninao dia misaotra jesosy voninahitra ny ao anao rery ihany amen afaka mahazo toerantsika tompo dia mbola ho ampitombona amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny teny tanteraka amintsika androany dia ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy faharoa folo Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy faharoa folo rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsy hisy olona nanao tsinitsinina anao noho ny fahatanranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana amen eto ry havana dia iza no hiavian'ny teny i Paoly eto ry havana miteny amin'ny Timoty moa fantatsika tsara fa ohatrany hoe zanaka ara-panahin'ny Paoly eto dia ary tena hoe nomeny Paoly tanteraka izany hoe bénédiction an'izany efa hentsika ny tenin'Andriamanitra ry havana ary tsy vaovao amintsika satria araka ny tenin'ny tompo hoe tsara miverimberina mandrakariva ny teny mba hahafahantsika tsara tena mamantatra ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia mikasika ny tanora ho zaraintsika ity tenin'Andriamanitra ity hoe aoka tsy hisy olona anao tsinitsinina anao noho ny amin'ny fahatandranao izao ry havana itsika tanora mety mieritreritsika tanora hoe amin'ny mahatanorantsika dia tsy manana expérience tsy manana légitimité mierikerika tsy manana amin'ny mahatsika amin'ny mahatanorantsika indrindrindra moa fa any amin'ny fianany am-pianarana izao ry havana ny zavatra iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro ry ankizy les enfants vous écoutez vous entendez ohatra hoe rehefa any am-pianarana mety hoe any am-pianarana ianao dia misy ankizy ohatran'izany mety hiteny anao hoe c'est pas bien que tu fais comme ça pourquoi tu fais comme ça comment ça se fait que tu es comme là mety hoe misy mépris mety hoe mirabaisse atsika fa zao ry ankizy ny zavatra tokony tsara ho fantatsika amin'ny fiainantsika ataontsika karazana balizy izany hoe mépris mirabaisse zany ataontsika karazana hoe miteny anahy ohatran'izao ny namako dia ahafahako mieritreritra hoe bon misy an'izao zavatra izao zany satria ny zavatra rehetrarehetra raha izy matoa mitranga dia ahafahantsika misy anatra ihany koa sotomina amin'izany zavatra izany mety hoe zavatra negatif amin'ny fiainantsika izany zavatra izany kanefany afaka ilay zavatra negatif ahafadintsika positif aka ohatra ry havana miteny aminao hoe ohatra zao ianao any am-pianarana quelquefois peut-être mety hoe tsy mahazo noty tsara ohatrany tsy mahazo noty tsara tsika any am-pianarana ohatrany na hoe fomba fiakantsika ohatra hoe tsy araky ny eritreretiny ny hafa fa nefa ny zavatra ataontsika mety amintsika eo amin'ilay noty ohatrany mety hoe miteny amintsika zao ny namantsika hoe fa ahoana koa ary ianao manana noty tahaka ohatran'izao zay le zavatra negatif avadika positif izany hoe misy fiezahana zany ao anatinao miakatra ambonimbony kokoa mba hahafahanao mahazo noty tsara amin'le resaka indray hoe zavatra ivelany fizika ataon'ny olona remarque négatif any aminao zao ry havana ny zavatra teneniko amintsika raiky izy hoe ianao manana zavatra tsara ho anao amin'ny fiainanao
aza mieritreritra reo marika négatif any amin'ny hafa mpifahavatra positif ao aminao mba hahafahanao tena mahita hoe zavatra tiako ny zavatra anaovako ary zavatra tiako no ataoko. Tsika arakizy manana toetra tena hoe mendrika any amin'ny kely ka hatramin'ny mahadolatsyeto ka hatramintsika melehibe. Za raiky roa mantsy ny araka ny teneniko teo ty toriteny ity. Ny ankizy tsotra araka ny fomba fiteniny araka ny fomba fietsiny satria ina mahatonga ana miteny an'izany. Raisiko ohatra fotsiny zao ny zany Asael zao. Asael rehefa be takininy izy na eny ana OCA bety tena hoe bety satria manao bêtise. Inona ny zavatra mitranga mitomany le zaza indraindray izy mi-se reconnaître amin'ny zavatra ataony dia indraindray izy misy compréhension hoe ay tsy nety ny zavatra nataoko fa inona ny zavatra mitranga aty aoriana ry havana. Avy eo le ankizy tsopo manatona andray na dia be dia ary. Izany hoe na dia nanao zavatra tsy mety ary le zaza ka nisy fahabetesina nataon'ny ray aman-dreny zaza manao premier pas foana manatona ny ray aman-dreny. Eo amin'izay ry havana no entiko ny amin'ny tapany faharoa manaraka ho amintsika ray aman-dreny amintsika lehibe manao hoe ho tonga fianarana ho an'iny ianao na amin'ny fiteny na amin'ny fitondrateny na amin'ny fitiavana na amin'ny finoana na amin'ny fahadiovana. Mahagaga anahy ry havana satria tena tsoriko amintsika nanomboka tamin'ny tenenana tamin'ny hoe amin'ny heriny mitondra ny tenin'Andriamanitra dia ny mpiandro moa zany nisy fianarana tamin'ny Zoma dia ny ray aman-drentsika mpampianatra raha vavilidy nanipy an'io teny io resaka momba fitondratena sy ny amin'ny toetra. Dia mbola mahagaga ihany koa satria na izay mivady ary tsy mifampiresaka ny amin'ny resaka sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny toriteny dia mbola resaka fiteny fitondratena satria fitondratena maro samihafa no entina teo tamin'ny apokalipsia sy ny Jakoba. Zao ry havana tsika ray aman-dreny tahaka ny tokony tahaka ny amin'ny zaza. Jerevantsika ny raha misy zavatra tsy mety zao ohatra ny ataoko na misy zavatra tsy mety ataonao dia ny zavatra tena tsara indrindra mifanatona dia mifampiresaka. Tsara indrindra mifanoro satria zafady tanteraka foana ilay tenin'Andriamanitra manao hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Tsika ataon'Andriamanitra hoe tokantrano miray onona, tokantrano fametanana, tokantrano mifampitaiza, tsy misy mihitsy hoe olon-dehibe dia misy hoe zandry. Eo ny atao hoe fanajana ny maharay aman-dreny dia eo koa fanajana ny mahazanaka. Fa na ny zanaka raha mahita ny amin'ny zavatra ataon'ny ray aman-dreny ohatra ny tsy mety dia mifanora, ny ray aman-dreny koa mahita amin'ny zanaka dia manora ny zanaka satria inona ny zavatra mitranga. Hitanareo reny lakan-dreny de base efa iny résultat iny no hitantsika fa nefany iny misy atao hoe hazo. Dia misy fomba fitenin'ny gasy zay hoe ny hazo ny vaniko lakana ozy fantanina ny riny ny tsara. Izany hoe matoa zany iny lakana iny tsara tsisy fuite amin'ilay rano fa tena mijoro tsy mikole misy hazo tao iny hazo iny nahatonga an'iny ho lakana ho tsara. Dia ohatran'izany tsika zany hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ray aman-dreny mahita toetra tsara amin'ny zanaka dia ny zanaka mahita ny fananaran'ny ray aman-dreny dia fameno. Dia tahaka an'izany koa tsika mpirahalahy sy mpianakavy atao amin'ny tompo. Hitanareo tia zao ny toetra tsara amin'ny zanaka dia tia ny toetra tsara amin'ny ray aman-dreny dia rehefa atambatra ireo zavatra io dia manao an'izao. Dia hitanareo ataovy an'izao nge ny tanànareo hoe fa tena solida be mihitsy, tena solida ary tena hoe tsy afaka sintomina zavatra tsara no fanomezan-tanana ao amin'ny tompo. Dia miako n'izany zavatra rehetrarehetra izany ry havana ny eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria fianarana tena hoe misy fivoarana na ara-nofo na ara-panahy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra atao ary tena hoe ho modely tanteraka ny tenin'ny tompo eto hoe ho fianarana ho an'ny miny. Hitanareo tsika tsirairay avy reto izao ndao nge haka image kely misaotra ny tompony amin'ny fanahy masina
za zao ohatra ny a na itsika samy mitazona labozia mety efa entsika angamitsy fanoaran'ity ny olona manodidina atsika olon'izao tontolo izao na olona ao amin'ny tompo a fa mierikerika mivelon-dalana na olona tena hoe mpanaradia ny tompo fotsiny ihany a ny amin'ny hoe andro alahady inona ny zavatra mitranga samy mitazona labozia mitazona bozia daholo ireo olona rehetrarehetra eo fa ianao eo ampovoan'ireo olona rehetrarehetra eo maizina ny andro a tsisy hazavana fa mijironao rery ihany no mirehatra dia inona ny ataonao zavatra roa mety mitranga soit maty tanteraka le bozia eo amin'ny tananao a dia tonga dia maizina daholo ny zavatra manodidina zavatra roa mitranga soit ianao a mizara iny fahazavana iny a ho an'ny olona rehetrarehetra manodidina anao dia inona ny zavatra mitranga lasa miazava le toerana misy anao izay fanoaran'izay rehefa nanomidika amintsika hoe tsika tsirairay avy reto a manana ny potentialité atsika tsirairay avy na amin'ny fiainana andavanandro a na amin'ny ara-panahy izany hoe tsika tsirairay avy reto a rehefa misy tsara ny amintsika zara ho any amin'ny hafa zavatra rehetrarehetra hitantsika jeune na any amin'ny velany a na aizaka ahafahantsika hoe mampandroso ny asan'Andriamanitra hoeto ao amin'ny toerana izay nanondrahan'ny tompo atsika dia izao fiangonantsika izao tsika ray aman-dreny ihany koa zavatra rehetrarehetra hitantsika ka ahafahantsika hoe mampandroso ny asan'ny tompo a ahafahantsika ny fametanana dia hoentintsika amin'ny mpianakavy ny finoana na atao am-piangonana izany na ny amin'ny fianakaviana izany dia tena tanteraka ny teny tompo hoe ho tonga fianarana ho an'ny mino tantara iray ry havana sady fijoroana vavolombelona no entiko amintsika sady hamaranana ny toriteny tany Paris dia nisy zavatra nitranga ohatran'izao rehefa nandeha teny an-dalana teny izany a nitondra tomobile dia mandeha mora limité 50 satria agglomération le lalana dia rehefa mandeha tsara eo zany ianao dia iny zany ianao mandeha normal dia tampotampoka avany driavana misy petite rue ohatran'izao perpendiculaire amin'le lalana dia ianao zany a mahita hoe sady voalohany indrindra aloha ianao zany hoe mandeha moramora misy stop eo amin'le lalana satria efa fantatrao le lalana dia dans la logique ianao zany hoe sady miralentira ihany moa ianao zany na hoe mandeha ohatran'izao dia nandeha ohatran'izao le olona tampotampoka teo a le olona tokony stop a lasa izy tonga dia nandeha mafy sady nandeha mafy izy a tsy mivily gauche tamin'ny amin'le nisy an'le olona zany fa tonga dia nanao a demi tour a 90 degré inona zavatra nitranga tonga dia voadona ny lohan'le tomobile rehefa voadona ny lohan'le tomobile tonga dia tankina tanteraka hoe Jesosy ino ity zavatra mitranga ity vao nitranga ohatran'izao koa ny lohanao nijery rétroviseur polisy ny tao aoriana ianao zany eo a izay mihitsy ny zavatra tena hita zany hoe ny situation zavatra iainantsika ry havana raha tsy mitranga amin'ny fiainantsika tsy fantatsika exactement hoe ohatrany ahoana fa rehefa iainanao le zavatra dia tena hoe tia tokoa zany le zavatra mitranga tonga dia ozy izy le polisy mivoaka ozy izy vous pouvez sortir avy eo ozy izy dia mivoaka zany ianao zany amin'io sainao tena hoe ahoana ity Jesosy vao mivoaka koa le olona atao anatin'le tomobile tonga dia lehilahy tomaty be mihitsy sady ianao zany tonga dia ohatrany hoe natahotra tao anatin'le izy tonga dia nangataka amin'i Jesosy hoe Jesosy aingany mba hizotra tsakany sy andavantsara izay zavatra natao teto lasa nakasisiny teo amin'ilay intersection nisy malalaka dia za moa teny an'le polisy zany tamin'izay hoe mba afaka ampianao ve ho afaka ampio non ne vous inquiétez pas ozy izy le police fa il y a pas de souci vous n'avez qu'à faire le constat à l'amiable dia eo zany dia mitonona foana ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy aoka Jesosy mba hizotra tsaka sy andavany ny zavatra rehetrarehetra mitranga lasa le polisy mipetraka teo aloha le tomobile an'le olona rehefa mipetraka teo aloha le tomobile an'le olona dia mivoaka avany le rangahy satria tao anatin'le tomobile izy dia mivoaka dia tonga dia teo apotin'le téléphone teo izy dia fomba firesany sady tanora ihany koa izy ny tomady lehibe ianao eo anatrehany tena hoe kely batitika kely dia matahotra dia mangataka amin'i Jesosy foana hoe Jesosy aoka Jesosy ny vonona etrony isy eo
telefona zany izy de tsy mitsahatra amin'ny telefona ianao a mijery ao anatin'le tomobile mitady an'le formulaire anaovana constat tsy hita koa le izy de mitady ny ao aoriana koa satria eo amin'le coin kely klaxon le olo miakatra ny atao hoe pression finalement hita ihany le constat rehefa teo le constat de nangataka tamin'le rangahy zany hoe afaka mahazo ny permis anao sy ny mombamombanao ve ozy izy de écoutez ma suis encore un téléphone ozy izy matsy de za zany hoe de mangataka foana am' jesosy jesosy igny ane mahisotra tsy akasy andavana ty constat ty rehefa vita am'izay ny telefona nydriavana de nanatona anahy izy de ozy izy moa matsy anahy tonga de nitutoyer moa za hoe mba écoute tu sais je suis tellement désolé ozy izy matsy anahy fa en plus je peux pas faire le constat ozy izy fa je vais te donner quelqu'un qui est mon responsable ozy izy satria izy manao le Uber am tomobile reny donc ça va être lui le conducteur mbola tsy niatratra amin'ny fiainako zany driavana sady natahotra satria tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra de non je suis désolé fa je peux pas faire comme ça puisque normalement c'est vous le conducteur de teo moa izy de miverina ny antso an'le rangahy indray de miresaka teo izy de aveo mena anahy le tompon'le société tena ny angavy teo zany le rangahy hoe je suis désolé ozy izy fa il faut que ça soit à mon nom puisque c'est mon entreprise le monsieur qui est là il a pas de permis teo ariavana vao may koa natahotra be de za moa tena le rangahy hoe tsy mampanina anao ve hoa fa meo ana daholo ny mombanao rehetrarehetra de tena mangataka aminao j'espère qu'il y aura pas de souci pour la suite de mena ana riavana ny pièce d'identité rehetrarehetra de fenona am'izay le constat de rehefa fenona le constat eo am'le fenona constat koa mbola natahotra anay jesosy agny ane mba tsy amoriny eto ty rangahy ty ka aviavy ka napatra ny heriny eto de mameno de zany namenao le izy de le rangahy moa nyteny hoe non écoute tu écris ce que tu fais ozy izy puisque je suis à tort à 100% tonga riavana de hoe saotran' jesosy zany hoa fa natao le izy rehefa namenao le constat tamin'ny côtéako de izy koa namenao any anazy aveo ny alavany nisy ramatoa klaxonna be le ramatoa zany de menimenina be mihitsy niakatra am'izay le rangahy rehefa niakatra le rangahy zany tena hoe fatatsika tsara hoe tena hoe opa teny raha tsy fampiseho masoandro ny zavatra nyteneny an'le ramatoa lasa nanatona an'le rangahy de nyteny anazy hoe tsika hoa tsy mety ny zavatra ataotsika fa de 1 tsika nanao an'izao accident zao de 2 tsika tery ny lalana mbola occupé tsika fa il faut pas empirer ce qui est déjà pire hoa matsy anazy il faut pas rajouter des couches sur nos problèmes fa alao izy andeha de mangina fotsiny de menimenina teo moa izy de tena ntabataba teo izy de nangina ihany izy ny farany vita soma tsara le constat riavana rehefa vita le constat de izy tika mijery ana de aveo moa izy nanatona ana de niteny izy hoe je suis désolé ozy izy fa c'est de ma faute mais j'ai remarqué quelque chose ozy izy mais vous étiez tout le temps ozy izy vous étiez tout le temps calme malgré tout malgré que moi je suis fautif ozy izy matsy ana regarde même avec la dame c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça ozy izy matsy ana de ozy izy matsy anazy hoe c'est pas la peine hoa de créer d'autres problèmes avec un autre problème de aveo moa izy riavana rehefa nyteny hoe fa ianao nga ozy izy kristianina izy amin'io misy barbe be mihitsiny de oui hoa kristianina za de ina zavatra nyteneny ndriavana ary tena hoe nahagaga zao ozy izy ny amin'ny resaka comportement anao ozy izy mahatonga ana amin'ny tenana hoe kristianina ianao fa za ozy izy Paul ny anarako za zany tena mieritreritra hoe ty rangahy ty tsy mitovy finoana amintsika fa le finoana hafany amintsika de tena natahotra be mihitsy tamin'izay fa de saotra ny tompo aloha ny amin'ny hoe tolotsaina sy ny amin'ny fanahy masina de nataony hoe calme foana de ohatran'izany de mivavao anao izy mba de aveo izy nyteny hoe comme quand j'étais comme Paul de Tarse ozy izy matsy anahy comme Saul ozy izy mba que vraiment je deviens comme Paul de ozy izy matsy anazy hoe hivavaka ho anao de suis de nakeo am'le devant le tomobile moa izy de niteny ana hoe je suis encore désolé de zavatra nyteneniko anazy riavana hoe mba écoute hoa c'est que du matériel mais l'essentiel que moi j'ai trouvé un frère de tonga riavana de finy le rangahy tena hoe finy le rangahy de tena ozy hoe c'est vrai j'ai trouvé un frère ozy izy de nytiako evina amintsika riavana zao na amin'ny fiainatsika ao atokantrano ny angaiko anazy na amin'ny zanaka de aveo amin'izay ny amin'ny fianakaviana ny amin'ny namana ny any ampiasana ataovy tena hoe tondran'i Jesosy ianao ao anatin'ny fonao sy ny ao anatin'ny vatanao
tena atao fianarana ianao a ny amin'ny olona rehetrarehetra manodidina anao satria valim-pitia anao any an-danitra tena ataon'ny tompo tena hoe miaina am-pilaminana ianao miaina tena hoe ampitsaharana zany problème zany satria ny tompo a tena hoe mametraka ny zanany a satria izay foana ny tenin'ny tompo amintsika hoe zanako sy ny asan'ny tanako ozy izy ny tompo a dia aoka didiko ihany. Sao ry havana mety mametra-panontaniana ianao hoe ohatrohatra ny ahoana raha ny toetra maha-Kristy tena hoe ohatra ny ahoana Jesosy manasa anao ary havana tena hoe hamaky rehefa tonga any an-trano ianao a any amin'ny Romanina 12 any dia vakio hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany Romanina 12 a fa tena ahafantaranao manana an'izany balizy zany a ma hoe tena mpanompon'Andriamanitra ho anao dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy ny ry havan'izany tenin'Andriamanitra zany fantatro fa na izana ianao a mandeha tany mety ho solafaka fa rehefa manana an' Jesosy Kristy tsika ho baliziny amin'ny fiainantsika tena mametra-panontaniana foana ianao hoe Jesosy araka ny sitraponao hoe ty ataoko ty sa tsy araka ny sitraponao mendrika tokoa ve za Jesosy a anatanteraka izany teny zany anatanteraka izany fihetsika izany anatanteraka izany toetra zany eo anatrehanao rehefa manana an'izany balizy zany tsika ry havana dia tena hoe ho tonga ny fianarana ho an'iny ianao a na amin'ny fomba fiteninao a na amin'ny fomba fitondran-tenanao a na amin'ny fitiavana na amin'ny finoana na amin'ny fahadiovana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a dia ny fiadanan'ny tompo a hitoetra amintsika mandrakizay hivavaka tsika ry havana. Tompo ray tsara indrindra saotra anao Jesosy satria marina tokoa tompo fa ny fanahinao masina Jesosy a no mampiteny anay tsirairay avy ary ny fanahinao masina ihany koa tompo a manokatra ny sofinay Jesosy fa na amin'izay rehetra nalaoko ny vavanay teo izay tsy araka ny sitrapona sany dia angatahana famindrapo sy famelan-kelo fa na dia kely fotsiny ara Jesosy voarainy reto sakaizanao reto Jesosy amin'izany teny zany ahafahany manompo anao ahafahany manatanteraka ny sitraponao tahaka ny mpanota iray Jesosy miverina ao ambala dia tena hoe fiderahana makotrokotroka any an-danitra dia ho tanteraka aminay ny Jesosy ny teninao a voninahitra ho anao rery ihany a amen. Misaotra amin'ny mpanompontsika tamin'ny tenin'Andriamanitra dia izao dia miakatra ny korala hanao hira anankiray. Misaotra tompoko.
izay mitona antsika tokoa ao anatin'ny fifankatiavana zao tsika dia tonga sady ao amin'ny asasy fampaherezana dia hiakatra ny mpanompony hitarika ny fotoana. Endry havana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona ozy izy mandrehatra jiro ka mametraka azy eo an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Koa tandremo fandrao maizina ny mazava ao anatinao. Raha fitiantsika ilay tenin'Andriamanitra teo dia izay. Aoka ho hitan'ny olona ilay fahazavana ao anatintsika ao. Tsy afenipenitsika fa miariary izy io ary dia hitan'ny olona. Andriamanitra moa no tena mahita voalohany indrindra dia izay no tsy hafaly an'Andriamanitra no ataontsika. Dia raha fitinana ilay izy dia hoe aoka ho feno ny fahamasinana ry havana. Ilay fahamasinana zany ny tena takian'Andriamanitra amintsika. Mba tena ho fantatra tokoa tsika hoe mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra eny. Ka na mandeha tsika, na mipetraka tsika, na matory tsika any amin'ny toerana rehetra misy atsika ireny dia izao hoe tondra ilay fahazavantsika dia faly Andriamanitra fa mampita ilay fahazavantsika. Tonga eo amin'ny asa sy fampaherezantsika ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa hoe manatona ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana izao hanome anareo fitsaharana. Raha jerena tsika tsirairay avy ry havana dia raha ny dinihana dia izao hoe misy reraka, misy marary
any tokantrano any ary dia mahavariana fa tena hoe mitotona daholo hivavaka ho azy ireny tsika ry havana ary hitondra ny tena tsika tsirairay avy ihany koa fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery ozy izy omeny hery be dia be aoka ho marina amintsika izany ka dia manatona ny mpanompon'Andriamanitra manatona Jesosy moa no tonontsika dia eto eo aminy izay rehetra manahirana anao fa tsy misy afa-tsy Jesosy ry havana izay ny antsika izy ny tokontsika izy no mpingatsika izy mpanasitrana fa ny mpanompon'Andriamanitra dia irahany ihany hoe sitrano ny marary diovy ny boka atsangano ny maty enina dia ny maty ara dia nomen'Andriamanitra fahefana reo mpanompon'Andriamanitra reo anatanteraka an'izany ka raha mintsika tena hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra ataontsika ny hira 241 eo am-panomanana ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany asa izany ataontsika ny hira 241 ao amin'ny firanantsika manolotrony. Melony amakina ny teny pahefana zona manorina izao asa masina izao. Taontsika ny hira 5:70 ao amin'ny FPTM. Andriamanitra rainay eo dia mbola midera mankalaza ary manome voninahitra anao hatrany izay ny any amin'ny fitiavanao
ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola menao any tsiraray avy. Tonga indray tompo ny fotoana izay hanaovana ny asanao izany tokoa no ny antsonao anay anambara ny fahalehibiazanao. Ianao le andrina ny fiadana, le Andriamanitra mahagaga any amin'ny fahalehibiazanao indray ianao satria mbola miasa mandrakariva ianao. Araka ny teninao hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra hoe ianao tsy mavesatra entana fa ianao no ame fitsaharana. Tompo, ny teninao tokoa no fitsaharana, ianao mihitsy no fitsaharana, ianao mihitsy no fiainana. Ny teninao Jesosy Tompo no ambara eto satria ny teninao dia tenim-pahefana manafaka anay ao anatin'ny vesatra rehetra, manafaka anay ao anatin'ny ota rehetra, ao anatin'ny alahelo rehetra. Ka raha voakina ny tenim-pahefana Tompo dia mino izay Tompo fa anamarina ny teninao ianao dia mialova lalana Tompo, ianao no anao ny asa fa izay dia fantsona ihany. Dia mitenena araka ny sitraponao makasitraka raha io. Amen. Dia hoy ny Tompo amintsika hoe lazaiko marina dia marina aminareo tokoa izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makana amin'ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hakalazana ny ray amin'ny anarako. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'ray ary izy ame anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra ahy satria mitoetra aminareo izy ary ao anatinareo. Amen. Aroy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena ary izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mino. Amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika ety ambony tany na amin'ny inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ndraiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza iangona ny roa na ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary ondray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka ny nandrahandray no andrahako anareo kosa. Ary fa nilaza izany izy dia nanisy fofinainaka ho izy taminy. Raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavely izany. Ary na iza kosa tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotranao Jesosy amin'izao fotoana izao satria mbola novidinao indray ianao ny asanao. Araka ny teninao hoe maro ny asa fa mpiasa no vitsy. Ndeto indray izay Jesosy novidinao anao ny asanao. Ka mino Jesosy fa rehefa nanao masina efa nilolalana eto amin'ity toerana ity. Ary izay Jesosy dia mpiasanao ihany. Ianao no lohan'ny miaramila, ianao no lohan'ny mpiandry dia manjozo eo aorinanao izay Jesosy Kristy. Avy Jesosy hiasa amin'ny tanimbolinao dia aseho eto indray ny voninahitrao satria voninahitrao no asandratra fa izay hihetry ambany dia ambany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Sika. Jesosy pitarika endriana tantanona unidiana batsi usulafaka andalana saveri izai fani levulimi asana amela patrika
Tenin'Andriamanitra ry havana ao amin'ny Isaia manao hoe koa ampitovinareo amin'iza moa Andriamanitra ary endrikinona no ampahafantarinareo azy. Ampitovintsika amin'iza tokoa moa Andriamanitra ry havana. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra masina, Andriamanitra mpanasitrana. Izany no Andriamanitra ivavahantsika. Karaka ny sitrapon'Andriamanitra teo ry havana dia izao hoe ny finoantsika n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny finoantsika fa mahery Andriamanitra. Ary Andriamanitra mpanasitrana izy. Mandraka ankehitriny dia mpanasitran'Andriamanitra. Dia raisy izany dia minoana izany tenin'Andriamanitra izany fa tena hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Araka ny teny teo hoe izy mampatanjaka ny reraka, ny kely hery omeny be dia be. Raisy izany tenin'Andriamanitra izany fa Jehovah dia miandry ianao, ary raha miandry ianao izy dia izao mampandroso hery ianao raha raisinao izany tenin'Andriamanitra izany. Toizantsika ny hira 426 amin'ny firanantsika FPTM. Manatona anao mpanavitra ô, ny olo mahantra. Ny olo mahantra fahiny, ny rofony be, ny sentony fo, nanefa sono ny rino. Tsy nety ho sasatra ianao, tsy nisy no lavina akory, fa samy nandray nindrafonao, karaha vononao.
hitanao voaelika ho very fanafanao nomena koa lovako ny lanitra fonena ny voavitra tsy nety no ifaliako fa zava-poana ny ety Jesosy no asandratrinao ry fo ary an-danitra re hira 133 Ni vokono mi fali fana vutana voenu ka uveri fana fa ana unena kulu vakulila nita unena ni voavuta siniti ni fali yako mazawa kuna Jesosy tokana ihany Jesosy eo ampio ao
zay olona anarina ozy izy a ka matetika ka miamafiatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fanasitranana raha io zay rehetra fananarana nomeny Jesosy atsika teo a ataovy ry havana ny sitrapon'Andriamanitra dia mba faly Jesosy a ny amin'ny antom-pisika tsirairay avy isotra azy tsika misaotra anao indrindra izay Jesosy a ny amin'izay rehetra nafafinao indray tamin'ity maraina ity fa teto ianao Jesosy niaraka taminay teto ianao Jesosy a napita taminay ny fananarana maro misaotra Jesosy a fa mbola miteny aminay ianao misaotra Jesosy a fa tsy mbola manakorona ny vavanao ianao fa mbola mananatra nay mandrakariva teny anaovanay ny sitraponao Jesosy a izay rehetra nambaranao teo oka fanamasinao ampio zahay Jesosy fa nao anatinay ao ara Jesosy ny fikasana nao anatinay ao ara ny fanoavana tsy misy mahatanteraka ny sitraponao raha tsy ianao fanamasina dia mino sy matoky ahy Jesosy fa izay rehetra nyraisinay teto izay rehetra nambaranao teto Jesosy a mba ho voatahirinay tompo dia hiasa mahery any anatinay ihany ka entinay indray tompo malala mamakivaky Jesosy a ny fiainanay tsirairay avy misaotra anao indrindra zahay Jesosy a ny taumanao ny olonao tompo nanatona anao ka izay rehetra nanatona anao teo na inona Jesosy netiny teo anatrianao na inona Jesosy na ory tany anatiny tany na aretiny izany na olany izany fantatro Jesosy a fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao dia niasa ianao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao ireo nanamarina an'izany ianao ka dia mino sy faly izay fanandray an'izany ka dia misaotra anao eram-po eran-tsaina eram-panahy izay Jesosy tehirizo izay tompo malala oka tsy ho mafiantoka tokoa izay raha nanarinao tamin'ireny teny rehetrarehetra reny fa aizanay makatoa an'izany dia mba ho mpanompo mahatoky izay makatoa ny teninao izany Jesosy ka tsy taka nidiranay teto no hivoahanay teto tompo malala fa ho tehirizinay reny rehetrarehetra reny ka ho tonga fiainana ho anay tonga fanavozam-panahy ho anay tsirairay avy dia indreto izay tsirairay avy a nandray izay rehetra nafafinao teto a dia ho marina aminay a izay rehetra nambaranao ka dia manatitra ny fisaorana eo anatrianao makasitraka indrindra Jesosy a makasitraka indrindra ny amin'izay rehetra nataonao dia ny voninahitra ny eo anao ny tomponay sy mpanjakanay fa ny fiadananao kosa ho aminay tsirairay avy misaotra Jesosy a anao ny dera anao ny azy anao ny fisaorana feno satria anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy malala amen petraka sika ry havana misaotra an' Jesosy tsika ry havana tamin'izay fotoana rehetra ny rahantsika teto izay a izao tsika dia tonga eo amin'ny filazan-draraha dia mangataka ny mpanompo eo ilaza izany tompoko dia faly a miarabantsika indray a tratra ty andro a lahady farany amin'ny volana jiona izao araka rehefa fantatsika moa ry havana dia androany a ny fahaenina amby roapolo a jiona 28 juin zany a fankalazana ny fitipirendretsika any Madagasikara noho izany fankalazana izany a dia misy a ny firaisam-pinoana na hoe fiambonam-bavaka iarahantsika amin'ireo fiangonana manodidina izay atao any Merin ka misy solotenatsika andray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny vavaka mananjara vavaka tsika mananjara vakiteny ihany koa raha tsy diso a dia isorana sady ho anareo rehetra izay afaka andeha ho any a dia manaraka izany a ny fampatsevana fotsiny ho antsika rehetra izay mandeha manao vakansa ka manana anjara fanompoana dia mba mila mifampilaza hoe ny daty a izay tsy maheo anareo dia fanamafisana ihany koa ny amin'ny fiangonatsika dia misokatra foana na firy olona tonga eto a dia tsy midy ny fiangonatsika mandra-piavan'ny tompo ngamba zany ny fiteny azy tsy midy mihitsy ny fiangonatsika zany fa dia eto foanatsika dia izay tonga eto a dia misy foana ny fotoana dia izay ngamba no filazan-draraha fa dia makasitraka atsika ny enatra amin'ny farany dia mamerina voninahitra an'Andriamanitra rery ihany a dia mirosa mirakitra zany tsika zao dia tonga amin'ny fotoana ny rakitra tsika ry havana
ao anatin'ny fanatazanandrakitra dia ataontsika ny firana 570 miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa dia tatazanandrakitra. Sotranao aray satria hampy anay ny fahasoavanao. Nomenao anay ny anjara sahaza ao anay na ny masoandro na ny rivotra, ny hery ny tanjaka. Ary indrindra ihany koa ny vola makarena Jesosy ahafahany manohana ny asanao. Iny Jesosy mba kely fona eo anao Jesosy tsy atao hoe kely fa vokatry ny fonay mihitsiny. Ka dia mangataka aminao ray zany Jesosy satria fanatitra avy aty ampanomponao. Ianao nahita ny fony tsirairay avy nanolotra izany dia ho lehibe tokoa Jesosy ny valim-pitiany any an-danitra. Tsy miandry takalo izay Jesosy fa no ny tananao sy ny fanahinao izay miasa ty anatinay dia fonay ho anao koa Jesosy izay rehetra nomenao anay. Dia ianao kosa nefa hanamo izay rehetra tsy ampy anatin'ireny rehetrarehetra izay nomenay ireny ho famonjena Jesosy an'izao fiangonana izao ary ho an'ny asa rehetra izay mbola nampanakinanao ny tsirairay avy. Dia misaotra Jesosy malala, raisanao irery ny aja-mamboninahitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Afaka mipetraka tsika ry havana. Alohan'ny hamaranana ny fotoana dia tonga eo amin'ny fotoantsika hitondranam-bavaka. Hivavaka ho an'ny mararitsika satria misy koa ireo namantsika izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Dia hitondram-bavaka ihany koa tsika ho an'ny firenena hifonana moa satria samy malagasy tsika tsy mba niraba koa ireo tratry ny tsaramanitra ary malagasy namana sy fianakaviana isany ka dia miraba tsika tratran'izany fahatsiarovana nazahoana ny indépendance ny firenentsika izany dia Jesosy ny hitantana ny firenentsika isan'andro anjaka ao anatin'ny firenentsika ny fahamarinana, ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ka dia hitondra-bavaka an'izany tsika dia hitondra-bavaka ihany koa ny herinandro izay ho atrehantsika. Alohan'ny hivavantsika dia andaontsika no alira hoe Jesosy apetrako aminao ny fanahiako rehetra ny andiny voalohany ihany dia hivavaka tsika firana fanampy 412. Ni fana ira kure
jesosy eo mametraka ny fiainana eo am-pilatananao zahay hanorenaka an'izao fitondranam-bavaka izao jesosy dia tsaroako mandrakariva ilay teninao manao hoe izay manatona anao dia tsy mba misy olavinao fa izay rehetra miantsonao marina Andriamanitra hoy ianao dia eo ianao ary mamaly soa izay rehetra mazoto mitady ianao fa ankehitriny koa dia mbola miteny ianao jesosy hoe izay rehetra mandondona no voaina izay rehetra mitady no mahita ary izay rehetra mangataka no omena ankehitriny jesosy dia tondram-bavaka ny marary rehetrarehetra na ho an'izay rehetra eto amin'ity fitoeran'ity na ho an'ireo rehetra izay ny amin'ny tokantrano misy azy ihany miandrandra vavaka jesosy satria te azo fanasitranana te azo fahasalamana jesosy malalo dia mitondra azy ireo am-pilatananao ianao jesosy ilay dokotera mahery indrindra ianao ilay fanafody mahery indrindra mangataka aminao jesosy ka sio ny olona rehetra izay marary ny loharanona retina rehetra izay rehetra fanaintainana jesosy any anatin'ny vatany mpanomponao any hatrany etapon-doka hatrany am-paladia jesosy angatahaka aminao ny kasika ao mahery mpamonjy ianao azo hitarainana ianao amin'ny fotoana rehetra ka raha ankehitriny izay jesosy mangataka ny fanasitranana dia sitrano marary jesosy araka ny teny mpahefana izay nataona teo dia ilay teny izay norenana ny asanao hoe sitrano marary atsangany maty diovy ny boka voainy dia amin'ny efa androana tamin'ny anaranao teto izany jesosy fa androany mbola noho ny fahefana omenao tompo izay rehetra marary androany dia efa hongotana amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay vela sy manakera avy nazareta izay rehetra fanaintainana any anaty avikavoka any anatin'ny lalandra rehetra anatin'ny fo any anatin'ny saina any anatin'izay rehetra momba ny mpanomponao jesosy eny fa anatin'ny fananay korany izay mety marary jesosy rehefa sendra fanenjehana rehefa sendra jesosy ady maro samihafa dia marary koa ny fananay ka dia mangataka fanasitranana avy aminao tompo malala misaotra sady ny amin'ny fananganana jesosy ankehitriny koa dia mitondram-bavaka ny firenenay izay matsiary jesosy ny amin'ny nazahoana indray ny nazahoana ny fahaleovan'ny tena tompo mangataka aminao satria fantatra avokoa ny zava-misy ao amin'ny firenena malagasy hitanao ny fanjakazakana ny amin'izay rehetra endrika tsy fanetretena rehetra ny amin'ny fangalarana no ny amin'ny fahantrana jesosy mangataka amin'ny famondraponao fa raha mba nanorenana tamin'ny anaranao jesosy firenena satria nitenenana mihitsy hoe kristy io a madagasikara ary madagasikara ho an'ny kristy tena ataovy misandratra ao mihitsy izany hoe ianao vela ho an'ny firenena izany jesosy mba tsy tsangamenatra ny firenena manana anao mba tsy hanalabaraka ny voninahitra ao sy ny mahandriamanitra anao jesosy fa ataovy tena miasa ao jesosy ny herinao dia arovo ny firenenay arovy amin'ny asan'ny devoly izay rehendrika fanamamitaka izay rehetra endrika jesosy fanjakazakana ny amin'izay rehetra tsy fananana fo miantra sy honena jesosy dia mangataka aminao isora ao anatin'ny vahoaka malagasy izany fa ataovy mahay mifanampy ny olona rehetra ao tompo ataovy mahay mifanaja ataovy mahay mifanohana tompo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra hatrany amin'ny fitondrana ka hatrany amin'ny vahoaka madinika mankasitraka raha eo mankasitraka ny amin'izay rehetra asanao ho ataonao anatin'ny firenenay dia ao koa jesosy ny herinandro ao atrehany indray manomboka rapitso andeha herinandro vaovao izay jesosy ianao sady ny ametrahanay n'izany na ny amin'ny asa fivelomana na ny amin'ny fianarana na ny amin'ny adidy maro samihafa izay atrehany ao anatin'ny tokantrano sy ny ankonana tsirairay avy dia mba ny fahasoavanao sy ny fiadananao ialoavo fanay masino ataovy aty anatinay ny fanay ny fahatahorana anao jesosy mba hatateraka ny sitraponao dieny ety an-tany ka hatrany an-danitrany dia omeo anay an'io ny anay isan'andro omeo an'izay rehetra tsy manana jesosy ny anjara sahazo an'izy ireny ny amin'ny fahavelomana izay mbola atolotra ao dia raisanao rery any jesosy izany vavaka izany izay rehetra tsy voambaraka teto izay rehetra tsy takatry ny saiko ianao jesosy efa inoko fa hiasa ao anay tsirairay avy mba hijoroana vavolombelona fa miaina miaraka aminay ianao misaotra tompo halleloia amen tonga eo amin'ny famarana antsika riavana dia ioby sy falitsika ny amin'ny fahatanterahany fotoana androany mino fa nahazo hery vaovaontsika indray tamin'ny mpiandrano ity ioby ny fanahiko firana 543 ny andiny voalohany nataontsika dia hitsangana ny mpanompony ny olotra nitsodrano mioby ny fanaiko fa voavonjy izao ny rahatra ny mpamonjiko no misy embavao ny rahan'i jesosy no tena avitra
ka sambatra ao sy tretrika am-po ataontsika maredina ny hira itsangantsika tompoko raisy riavana antsotrano izay ho tanteraka amikisaonao androany manao hoe aza matao ahitrianao fa efa nanavitra anao ao efa niantso ny anaranao ao ay ianao raha mita ny rano ianao dia ombanao ao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afy ianao dia tsy homay satria malala eo masika ianao tiako sady be famindrapo saotra Jesosy voninahitra ao anao rery any rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay ny na sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen dia ho tanteraka amintsika ne izany amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen tainy Jesosy daholo tsika tompoko